miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ny vaintsika indray zany ao anatin'izao efa firosona amin'ny fampelezakevitra izao ny pahalalana sady mpikambany eo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena ramatoa Rabenarivo Saondra miarabanoa ny fandarana ary makasitraka namaly ny fanasana eto amin'ny fandarana ambarao Alliance 92. Miarabantsika rehetra tompoko. Miditra amin'ny andro fahatelo amin'izao alarobia atoandro zao zany ny fampelezakevitra amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity mialohan'izay nanaona ny fijerinareo ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fifidianana mialohan'ny atongavana amin'izao propaganda zao. Moa efa ela ihany moa nanomboka ny fikarakarana nyity fifidianana ity hatrany amin'ny nanovana ny lalàna mifehy fifidianana sy ny namoana ny didim-panjakana isan-karazany mikasika an'izy io. Fa raha ny fijeriko azy manokana aloha dia ny ara-teknika aloha no tena nasiany seny ataontsika hoe lanjany manokana zany dia mety mahatonga an'izany mety ry zareo mpamatsy vola avy any ivelany ihany koa. Ny ara-teknika moa ina moa no tiako lazaina amin'izay ny resaka bileta tokana sy ny fandefasana azy eraky Madagasikara na tongavany teto nandeha fiaramanidina dia zao misy fiara manokana misy sécurité manokana ho an'ny fandefasana azy isaky ny distrikta. Fa ny zavatra tsikaritra ihany angamba dia atao anatin'izany fikarakarana rehetrarehetra zany dia toa ohatran'ny sanatr'izany adino ny mpifidy, adino ny mifampiresaka aminy sy ny mampafantatra azy ny mombamomba nyty fifidianana ity. Anisan'izany moa ny hoe teo anelanelan'ny roa tapitrisa sy telo tapitrisa eo zany nisan'ireo mpifidy vaovao. Misy zany olona mbola tsy nifidy hatr'izay ny henany ka tena ohatran'ny hoe tsy latsaka ambany zany ny fanomanana ny reny mpifidy reny hoe manahoana sy manahoana zany mandeha mifidy zany ary aiza ianao no mandeha mifidy, aiza ny birao fandatsaham-bato misy anao io, nefa ny hatramin'izao dia mbola tsy hita ireo karatry ny mpifidy, mbola tsy fantatra hoe aiza daholo ireo birao fandatsaham-bato vaovao ireo sy ny sisa sy ny sisa. Mifandraika amin'izay indrindra dia nametraka ihany ireo kandida mivondrona misy 12 zany ny lohan'izao firosoana amin'ny propaganda zao ary na tamin'ny fiandohan'ny propaganda raha moa mbola naneo an'izay ihany zay zareo any amin'ny resaka birao mpifidianana moa mitsindriny sy ny resaka lisy mpifidianana. Ie, ka izy io moa somary taraiky ihany aloha ilay fametrahana ahy raha tena tsorina marina satria nanilatsaka nanametraka ary izy ny dossier zany ahafahany milatsaka hofidiana dia tamin'ireny izy dia efa nisy taratasy atota taratasy tsy naitsy nalainy manaprofo fa tao anaty lisy mpifidianana izy tsy afaka milatsaka mantsy ianao hofidiana eto Madagasikara raha tsy ao anaty lisy mpifidianana. Dia tamin'ireny fotoan'ireny izy dia efa afaka nampafantatra hoe misy problème ny lisy mpifidianana. Ny faharoa manarak'izay raha ohatra moa ianao ilatsaka hofidiana filoham-pirenena dia angambana farafahakeliny aloha mba fantatra hoe inona ny tany eto amin'ny firenena, inona ny lalàna mipetraka zany ary efa fantatra hoe efa tamin'ny volana janoary no farany nahafahana nanavao nanatsara ary nametraka ina moa zany plainte mikasika ny lisy mpifidianana ka ohatrany somary taraiky loatra raha izao vao anaovana prétexte zany lisy mpifidianana ary angamba mahita hoe efa resy am-boalohany dia tsy tena te handray anjara intsony amin'ny fampelezakevitra dia mody io no prétexte arosiko ohatrany hitako hoe tena efa taraiky loatra le izy ary ohatrany tsy crédible, ohatrany manafotoana arana mijery azy fa tsy ohatrany le ohatra misy tetika ihany angamba hoe
ho ahemitra ny fividianana ka nefa izany dia tsy afaka ekena itsony a tsy maintsy miroso sika amin'ny fividianana tsy maintsy mba manaraka ny lalànyntsika lalàm-panorenana voalohany indrindra dia amin'ny volana janoary 2024 dia isy filoham-pirenena eto Madagasikara voafidy. Nresanao teo le amin'le hoe misy mpifidy vaovao tsy ampy ny fanentanana sy ny maro samihafa nareo nivon'ny fiarahamonim-pirenena ve tsy manana adidy sy andraikitra ihany koa nefa ao anatin'izay rehetrarehetra zay? Manana andidy sy andraikitra ny fiarahamonim-pirenena fa tsy zato isan-jato ny adidy sy andraikitra ny fiarahamonim-pirenena ifampizarana io marina fa misy ny fanjakana aloha ny CENI zay ataontsika hoe fanjakana izy na dia hoe indépendant izy amin'ny fanjakana dia izy no manana ny adidy voalohany sy ny andraikitra voalohany mampafantatra ny information amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe ny sasatsasany ihany no mena ny information dia ohatra n'le voalazako teo zany mety misy mahafantatra ny fiarahamonim-pirenena hoe aiza daholo ireo bureau mpifidianan'ireo fa za eo amin'ny sifafi aloha zany dia tsy ao anaty liste raha izay. Ary ny faharoa manaraka izany na dia mahafantatra an'zara ny fiarahamonim-pirenena dia hafa ny azy ny adidiny sy ny andraikitra izy zany afaka hoe midina any ambanivohitra any zany dia manentana ny olona andeha hifidy mampafantatra azy hoe inany ao anaty bileta tokana sy ny ohatr'izany fa ny communication amin'ny ankapobeny ny fampelezana ny vaovao zany amin'ny ankapobeny dia mbola an'ny CENI ary tsika senao zao ary be dia be ny ataontsika hoe au moins farafahatelo angamba ny telo apahefatry ny mpifidy dia olona miasa na izy any amin'ny usine any maraina ka hatramin'ny hariva any amin'ny zone franche na izy miasa ao an-tranonao mamafa ny tranonao na izy any amin'ny birao na izy any an-tsaha tsy manam-potoana izy andehan'izany amin'ny fivorian'ny fiarahamonim-pirenena hijery hoe zao zany atao hoe bileta tokan'izany izy rehefa mody avy miasa dia mijery televizion izy mety mijery internet izy mety mijery gazety dia amin'ireny no tsy maintsy avoaka ny vaovao fa ny asan'ny fiarahamonim-pirenena dia tsy ny ankamaroany ny mpividy no resany fa ireo mety hoe tsy manana televizion na radio na gazety ahafahany mahafantatra hoe inona ny vaovao ka tsy maintsy hifampizarana zany io communication io ary tena tsy ampy mihitsy ny communication CENI. Efa ao anatin'ny fampelezan-kevitra moa zany tsika amin'izao fotoana izao mifandraika amin'izay eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena izay inona no ataonareo zany zao ho an'ny na tsy nareo moa zany fa ny anivon'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'izao fampelezan-kevitra zao ny tokony ho andraikitra raisiny? Io moa mety tsy dia tena mitovy ny fomba fijery amin'ny tompona ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena rehefa ao anatin'ny fampelezan-kevitra satria sanatria lasa politika be loatra ilay fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena. Misy mantsy ireo hiteny hoe ny iza re no candidat tsara hofidiana candidat nanao an'izao na nanao an'izao na candidat raha teo aloha izy dia jereo ny zavatra nataony teo alohana politika zany tena resaka partisan moa fiteny azy amin'ny teny frantsay. Tsy afaka mametraka masotsivana critère avy ny fiarahamonim-pirenena hoe ho tataka zao no tokony hofidintsika ohatra amin'ny ankapobeny afaka manao an'izany izy fa tokony nataony talohany le fampelezan-kevitra le izy satria rehefa tafiditra ao anatin'ny fampelezan-kevitra le izy dia ohatrany hoe message indirect hoe aza io ny fidiana satria zao ary lasa dangereux le izy raha ny fijeriko azy. Amin'ny ankapobeny zany ny fiarahamonim-pirenena dia tokony ianao izy ny éducation électorale mariny zany hoe inona no asana filoham-pirenena inona no mety hoe karazan'olona expérience mety ho tadiavintsika ao anatina candidat hilatsaka ho filoham-pirenena satria zao no ataony aneriana any mety antany izy hoe inona ny programme mikasika an'izao ohatra hoe ady amin'ny kolokolo na momba ny lalam-panorena na momba ny ekonomia na ny fambolena sy ny fiompiana zany zao tsy manina manontany izy
fa izy sy afaka mametraka hoe tsy maintsy olona miteny hoe ny investisseur direct étranger no meko vanina tsy amitiko amin'ny vazaha mihitsy ny tana izy zany tsy tokony hiteny zavatra ohatran'izany amin'ny akapeny mety afaka manao izy hoe zao ny profil tena tianay fa rehefa avoakany une fois le izy de mijanona treo fa tsy afaka izy hiteny hoe zao ny profil tianay fa iranina tamin'izy nitondra teo de nanao an'izao na iranina tamin'izy nitondra napatsahiviko anareo fa iranina de nanao an'izao politique zany ny andraikitra mifidy ndrary manoloana an'ireo candidat reo satria de ho avy ny fihetsiketsehana maro samihafa mitolotra sy ny sisa ka izy io moa zany indrindra fa mety kivikivitsika hoe am'le 4 tsy de hita tsony hoe inona ny mahasamihafa ny ranona sy ranona tsy hita mazava na mety misy ara ny teny hoe ohatra ny ry zareo teo taloha foana koa no miverimberina na mety hoe tena tsy hitako mihitsy zay vidiana fa ohatra ny samy tsy tiako fa zao nefany io vato io bileta tokany io ihany sahako miteny eto Madagasikara fa io ihany no hitovizatsika rehetra na lahy ianao na vavy na matavy na mahina tsara tarehy na ratsy tarehy na manan-karena tahaka ninona na mahantra tahaka ninona io bileta tokany io ihany no tena hoe hitovizatsika rehetra ka azarina io zavatra io satria nahoana raha tsy mandeha anao mifidy de isy olona hifidy amin'ny toeranao de fa maninona hoe sendra ao amin'ny bureau de vote izy ohatra na tsy fantatro de fa maninona izy no andatsaka vato anankidimy fa satria ianao tsy nandatsaka jerevany fotsiny ange le liste de fantatsika nefa ny carte d'électeur fa tsy sary de mody ataony hoe tonga teo isaondra de nifidy any anina de ozy hoe aza vela ny olona hifidy amin'ny toeranao fa io ihany no hitovizanao sy ny patron anao na reo olona ministra na iza na magistrat io ihany eto Madagasikara no tena hoe mitovy daholy tsy hisy akanavaka isika rehetra ka mandehana mifidy fa so sanatria safidin'olo-kafa indray no lasa eo de avy eo imenimeny eto indray tsika mandritra ny 5 taona eto amin'ny ambarao nefa n'io zavatra io dia ary ty 2018 raha no azo lazaina hoe manandanja kokoa raha noharina amin'ny 2013 satria raha ohatra ka tsy ambony be ny taux de participation raha mandray anjara daholo itsika malagasy rehetra na aviaiza dia zay lany eo de avy hatrany de nahazo anera jaonary mampianina no azo azy ohatra tonga de déstabilisation avy hatrany de ikorotana indray de zao aleo tsika andray anjara daholo ary mandray sanjara aza vela ny hafa ny fidy eo amin'ny toeranao mafonja zay afatra ny entinao zay raha mato Rabenarivo Saontra efa naresanao to ihany le fifidianana tamin'ny taona 2014 misy fampitana azo atao hoe teo amin'ny lafiny fikarakarana sy fanomanana tamin'ny taona 2014 sy ny 5 taona teo arina 2014 ka zay indrindra ngamany no tsy mahafapo satria tamin'ny 2014 zany ny zavatra vaovao fanavaozana be dehibe tao anatiny moa bileta tokana mazava ho azy ary tamin'ireny fotoana ireny araka ny tadiditsika dia nisy famoahana tamin'ny alalan'ny internet zany ny voka-pifidianana ary isan'andro sika rehetra de teo nanareo mpanao gazety na izahay eo aminatin'ny fiarahamonim-pirenena nijery hoe nanahoana sy nanahoana ny résultat tany amin'ny district anao fa mety nijery koa ianao any amin'ny tanindrazany rainao na ny ohatran'izany hitanao tamin'ny internet ka nanantena mafy zay tamin'ity hoe reny avancé reny zany reny acquis reny ho atsaraina hatrany nefa dia tsy hita mony zany tamin'ny 2013 ary tamin'ny 2015 mihitsy ary hita ao anatin'ny internet hoe firy ny isan'ny mpifidy isaky ny bureau de vote isaky ny district isaky ny région ary eraky Madagasikara moa mazava ho azy an'izao tsika androan'izao zao tsy afaka miteny hoe ny tombo firy ny isan'ireo mpifidy ao anatin'ny bureau de vote tsy fantatra kory hoe aiza ny bureau de vote tamin'ny 2013 mantsy ny ana 1400 électeurs ny bureau de vote nefany
amin'izao fotoan'izao tsy mahazo mihoatra amin'ny 700 ka tsy fantatry hoe sao dia EPPA fandray no misy ohatra zany ka zany rehetrarehetra zany dia tena mahakivy tena dommage satria anisan'ilay ozinao hoe mety tsy dia tena enthousiaste ny olona ohatrany tsy dia tena mbola liana zany amin'ilay fifidianana dia anisan'izany angamba le hoe satria tsisy miresaka aminy tsisy miteny aminy tsisy manentana azy ary dia ry zareo politisiana ihany moa zany no tena re ary tena mitabataba be izy fa ny fanjakana zany tsy re mihitsy hatramin'izao aloha zany hatramintsika miteny zao raha ny fijerinao azy hatraiza ny fampiarana ny lalam-pifidianana raha ny fijerinao azy voarakaraky ny tokony izy aloha hatreto zay koa aloha ny zavatra mampalahelo satria efa saika nisy krizy indray raha teto amin'ny tany sy ny firenena nohon'ireo lalàna mikasika amin'ny fifidianan'ireo dia reo ary izy ireo soratra eo ambony taratasy fa tsy dia tena hita loatra hoe iza no tena ampiatra azy efa niresahana kely ihany ny tamin'ny pré-campagne ny zavatra izay mandika ny lalàna amin'izao fotoan'izao fa tsisy mihetsika ary mahita an'izany anke ny olona dia vao mainka andika ny lalàna fa na ny fanjakana koa ary ny CENI zany ao anatin'ny lalàna mikasika ny fifidianana ao anatin'ny décret dia misy ohatra le taditsika le affichage les tableaux d'affichage 1m20 sur 1m20 isaky ny candidat tsy mbola hitantsika mipetraka le izy fa reny ange le zavatra efa lany andro hoe mety misy ilavana azy aloha raha ohatra hoe any amin'ny tsena any ambanivohitra hoe asenan'ireny amin'ny andro tsena asa raha efa mitsangana izy ihany fa ny etantananarivo aloha mbola tsy hitako fa en même temps zany efa mivoatra anketsika zao efa amin'ny andro ny panneau publicitaire efa amin'ny andro ny affichage hafa jerentsika ny gazety eto Antananarivo mividy emplacement publicitaire ny candidat efa tokony hivoatra koa zany lalàna ka zay zany no isarihana ny saintsika rehetra zany rehefa vita indray io fifidianana io lalàna inge tsy hoe indray mandeha dia lanina dia io izy mandritra ny 20 taona fa tokony avozina foana ary hatsaraina araky ny zavatra misy eto Madagasikara ary ny zavatra hita hoe ty efa lany andro ty ny karatry mifidy zao efa hitako hoe lany andro dia reto resaka tableau d'affichage reto fa ny zavatra mampalahelo dia ao anaty lalàna le izy ary tsisy mamoaka azy hatramin'izao mamarana ny fandarantsika ramatoa Rabenarivo Saondra ny afatrafatra ho an'ny mpiaino antsika ny tompona andraikitra ny tsirairay avy indrindrindrindra ihany keo amin'izao ao anatin'ny fampelezan-kevitsika ary atrika fifidianana afaka fotoana vitsy eny ka na zany na tsy zany na zany rehetra zany aloha ny voalazako dia tsy tokony ho kivy aloha tsika tokony mba aingy aneka ho lavirary ihany ity fifidianana ity tsy hisy ny olana tokony ho mailo daholo moa tsika rehetra zany rehefa amin'ilay andro mpifidianana fandatsahana ny vato hoe tsy angarana ny safiditsika fa ary kio mba hijery mba hiaino mba hitady hoe aiza ny programme ny candidat ary ezaka ny hiaino rehefa ho avy ny débat rehefa hivoaka mazava kokoa ny programme ny tsirairay satria tsy maintsy io zany lalan'ny fandrosoana ary tsy maintsy mandroso amin'io tsika ary aingane ka ataontsika hoe dingana voalohany le izy amin'ny fampandrosoana Madagasikara ka aloha atao tsara ary isika vahoaka ihany moa zany ny opinion publique ny vatontsika ihany no manjaka eto Madagasikara zany no atao hoe demokrasia ka aleo izy io zany atao tsara ny safidy mandray sanjara mieno mandehana mifidy ary ina moa zany mirary atsika zany mba ho lavirary tanteraka ny fifidianana saotra tompoka saotra nareo mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana manaraka indray ary ny fandarana ambarao veloma tompoka